miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao ampifaliana lehibe no iarahako aminao amin'ny alalan'izao horonan-tsary fohy dia fohy izao ary ny ampaherezako anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra moa izany mba hiandraisanao sy hitafianao mandrakariva ny ireo fiadiana izay nomen'Andriamanitra antsika izay hitanao ato amin'ny Efesiana toko 9 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ary tena mampahery anao hoe ny fiainana kristianina dia miatrikady isan'andro ary tsy hoe ady amin'ny olona fa ady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra satria ny fahavalony ny zanak'Andriamanitra dia tsy olombelona tahaka anao isika tsy mitolona na miady amin'ny nofamandrà fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra lay mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia ny devoly izany ka dia mahirezatra ny tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra.